Posesika ny zavamisy ny anivony ny fokotana Ankadifotsy ny Nampametra-panontanina ny maro mofo izay mandalo ny amin'ny faritra Ankadifotsy tato ato ny sisin'ny fandavahana boribory maro eny amin'ny sisin'ny arabe eny. Raha ny fanazavana voraisy ny zavatra fantatra moa dia hambolena hazo izy ireny ary noho ny fimenomenon'ny mponina teny an-toerana dia somary naato aloha izay fanatanterahana izay asa izay fanadihadiana. Naato vojomaika aloha raha ny fantatra ny asa fandavahana ny sisin'ny arabe eny amin'iny faritra Ankadifotsy Ankaditapaka iny vokatry ny fimenomenon'ny mponina eny an-toerana. Voalaza fa natao hambolena hazo ireny lavaka ireny, tetikasa izay tafiditra indrindra ao anatin'ilay fandaharana asa PAMU na programme d'amélioration de la mobilité urbaine noentina anatsarana ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra. Ny ayay ny mpampiasany lalana dia vomay ananosaritra ny fifamoivoizana ny fisin'ny hazo amin'ity arabe ity ary animba ny lalana ihany koa ny fakany hazo. Tsy ampy ihany koa ny toerana ametrahan'ny mponina eny an-toerana ny fiaran'izy ireo. Ny ety andaniny dia milaza fa afaka ena ny alehibean'ny lavaka ary ny hazo nosafidiana dia tsy ahina miparitaka ny fakany ka animba ny arabe. Raha ny fantatra dia nisy ny fivoriana ara-teknika androany natao andinihana indrindra ny mikasika ny asa fanamboarana ety Ankadifotsy ity.